Maro ny fanehoan-kevitra azo tao aorianan'ny fifidianana fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Isan'ny niona tamin'ny mpanao gazety tamin'ny ity androandroany ity ohatra ny candidat ny hery-vaovaon'i Madagasikara dia Andriamatoa Rajaonary Mapianina nanamafy moa ny tena ny fanahafa-po hatreto aloha ny vokatra izay voango ny tompona andraikitra ary vonona hiatrika ny fiodinana faharoa ao anatin'izay fifidianana izay ny lehilahy. Rahantsika toy izao manaraka izao ny fanadihadiana mahakasika izay. Laza vonona hiatrika ny fiodinana faharoa ny candidat ny hery-vaovao an'i Madagasikara Rajaonary Mapianina nambarany fa mbola tsy feno ny vokatra saingy mahafa-po nisy hampahambokatra efa tonga. Efa misy ny fampiresahana madinidinika any amin'ny ataoko hoe any amin'ny mpanoana samihafa any amin'ilay izy fa fijeritra azy mila mandroso bebe kokoa aloha amin'ilay valin'ilay fifidianana izay vao tena hita hoe ahoana izy. Manana ny ambarany anki hoe ity candidat ity manoloana ny fisotro fifidianana fiodinana voalohany omaly. Le ampahany valim-pifidianana aloha dia mbola azo lazaina hoe mbola kelikely ampahany iny satria mbola birao mpifidianana ny amin'ny telonjato any fotsiny iny noho izany dia azo lazaina hoe tsy mbola afaka tena miteny hoe inona ny tena ho vokatra farany amin'izy io fa naizana tsy zany dia efa mampahery aloha no mahita le satria hatry ny omaly zany ka hatramin'izao dia azo lazaina hoe le ataontsika hoe le tendance zany dia azo lazaina hoe mijanona ao amin'ny isa izay maly any le izy amin'ny ankapobeny ka dia tsy dia tena hoe mampatahotra loatra. Ny afatra ataoko aloha sady fisaotra ny vahoaka satria dia tena hita fa efa maika amin'ny fifidianana ny olona ary nampiseho ny tena atao hoe fahendreny mihitsy amin'ny fantanterahana le fifidianana. Izay ngamba no mbola anetanako ny rehetrarehetra ihany mba ho tony hatrany ary mba azahoan'ny firenena mandeha hatramin'ny farany amin'ny fampitana ny resaka fifidianana. Ny candidat Rajaonary Mapianina izay nantanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny atoandro teo atetsy amin'ny foiben'ny hery-vaovao an'i Madagasikara tetsy Antanimena.